Tao anatin'ny taonjato maro ny zanak'Israely dia manao tsy anjery isa maraina sy isakariva izao tonombavaka izao. Deutéronomie 4:4 sy ny 5. Ataon'izy ireo tonombavaka io mba hanehoana ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra amin'ny fahafenony. Antsoina hoe Shema moa ity tonombavaka ity. Zao ary ilay voalaza ao amin'ny Deutéronomie 4:4 sy ny 5. Mieno ry Israely, ny tompo Andriamanitsika dia tompo iray ihany, koa tiava ny tompo Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Misy teny maromaro mifampitohy ao anatin'ity tonombavaka ity. Hitantsika teo ny hoe mieno ny tompo, tiava ny tompo, ny fonao manontolo, ny fanahinao manontolo, ny herinao manontolo. Tao anatin'ny herinandro isika dia nandinika ny tsirairay avy amin'ireo teny ireo. Fandroany kosa isika dia marana izany amin'ny famotinana ireo teboka enina ireo. Ka mialohany irosotsika amin'izany dia manasanao aloha aho dia isika hivavaka. Rainay tsaro soronay ianao nahafana nianatra ny teninao, nandinika ny teninao tamin'iny herinandro iny. Ka androany tonga eto amin'ny andro fahafito famaranana izahay dia mbola tianay raha mbola iaraka aminay ianao anazava ny teninao aminay. Raha zavelan-dalo foana ny teninao raha tsy efa nahavita ny asany eo aminay. Anaran'i Jesosy. Amen. Tamin'ny voalohany ary isika dia nahita le hoe mieno. Io mieno io moa amin'ny teny Hebreo dia hoe Shema, Shema. Ary izay mahatonga ny anaran'ilay tonombavaka atao hoe Shema teo anivon'ny zanak'Israely. Tamin'izany no nahitantsika fa ny hoe miaino na mandre ao amin'ny soratra masina dia mihoatra lavitra no ny fampiasana ny sofina fotsiny zay fitaovam-pandrenesana eo amintsika olombelona. Tsy ampy le hoe naeno ny sofina fa mbola tafiditra koa ny saina ka tena mila mifantoka tsara amin'izay lazain'Andriamanitra sao dia diso ny fahazahoana hoe inona ny tian'Andriamanitra lazaina. Noho izany dia tena miasa ihany koa izany ny saina fa tsy mijanona eto amin'ny sofina fotsiny. Manaraka izany dia mbola mitaky ihany koa fahavononana ankanto izay lazain'Andriamanitra ihany koa ilay fienona na fandrenesana eto. Ka rehefa mandreny sofina dia mifantoka tsara ny saina dia aveo tokony ho babokoa ny fo ary vonona ankatoa izay lazain'Andriamanitra. Am'izay fotoana izay dia tsy antery fa ampitiavana ny fankatoavana an'Andriamanitra. Araka izany ary dia tena mivelatra lavitra kokoa ny atao hoe mieno. Ohatra amin'izany zao i Samuel zaza. Samuel zaza ao amin'ny Samuel voalohany 7 dia hitantsika fa nanao fanandramana zany hoe miaino izany Solomon i Samuel azafady. Nanao fanandramany miaino Samuel. Samuel moa zay nitezainy reny tao anatin'ny fiainam-pankatoavana ka dia malady ny sofiny iaino zay lazaina aminy ka na dia ny torimaso lalaza dia tsy nahatana azy, tsy iaino. Ary natao hoe mbola tanora, mbola zaza ihany ary izy ao anatin'ilay be torimaso ireny dia nahavariana fa tao anatin'ny torimaso izy fa afaka nandre, afaka niaino an'Andriamanitra zay niantso azy sy niteny tamin'ity alina ity. Ao amin'ny Samuel voalohany 7 no misy izany tantara izany manomboka eo amin'ny 2 raha malina anao dia afaka manokatra ny soratra masina ianao dia mijery ny ao amin'ny Samuel voalohany 7 dia manomboka ery amin'ny 2 no misy ilay fanambarana izay milaza hoe tamin'izany andro izany raha nandry tao amin'ny fandriny Eli mpisorona be zay efapahana ny masony tamin'izay fotoana zay. Tao amin'ny fotoany koa natoroko ihany koa Samuel 7 hoe Samuel koa efa nandry tao amin'ny tempolin'i Jehova. Ary 4 dia maneho fa niantso an Samuel Jehova tao anatin'ny torimaso. Samuel niantso azy Andriamanitra dia namaly izy hoe inty aho. Dia niazakazaka izy aveo nakeo amin'ny Eli fa noheveriny fa Eli no miantso azy
de niteny taminy ely hoe tsy niasonao anaka ndana miverina matory de niverina intelo zay fiantsoana zay de ny hoe veriny Samuela foana fa Ely no miantso azy fa Ely kosa tamin'ny fanontelo de nahatsapa fa Andriamanitra no miantso any Samuela ary tam'izay dia niteny tamin'ny Samuela Ely hoe raha mbola mamerina miantso anao le feo de nitenena Jehova ho fa miaino ny mpanomponao ary miverina natory Samuela miantso indray mandeha Andriamanitra de namaly izy mitenena fa miaino ny mpanomponao eo amin'ny andininy 10. Raha jereo zay tantara izay de jereo tsara ny fahavononana sy ny fahaizan'ny Samuela miaino. Tao anaty torimaso izy, torimasona tanora, torimaso njaza mihitsy azy. Kanefa rehefa nandeha ny antso telo voalohany de nalady ny sofiny. Eniny tsara ilay antso, de ny fo izy, miala teo ambony fandriana izy, miazakazaka izy, nakany amin'ny elim-pisorona. Zany ny atao hoe miaino. Tsy vitany hoe ny foa fotsiny de nijanona teo ambony fandriana, fa nisy fihetsika nataony de lasa izy nitsangana, lasa izy niazakazaka nakeo amin'ny elim-pisorona be. Ary tao anatin'io antso faefatra farany de jereo tsara ny valitenin'ny Samuel. Andininy 10 mitenena fa miaino ny mpanomponao. Mbola nasehony tsara ny fahavononany iaino an'Andriamanitra na dia atao hoe tena tao anatin'ny alina le mampatsiro ny torimaso iny azy de naneo Samuel fa tena vonona iaino izy. Ry havana, ilainao koa ny miaino an'Andriamanitra ka mamantatra inona marina ny voalazan'Andriamanitra. Voninankato zay lazainy. Minao fa vonina iaino an'Andriamanitra tahaka ny Samuela koa ianao ka tsy andalo fotsiny ty lesona ianarantsika tamin'ity herinandro ity de ny hoe shema fa ianao koa dia iaino an'Andriamanitra ianao. Tamin'ny andro faharoa sika de nahita ilay hoe Jehova na tompo natao sora-baventy. Nahita sika fa anaran'Andriamanitra izy io. Tao anatin'izany fianarana izany no nahitantsika fa saro-piaro amin'ny anarany Andriamanitra. Ka nitaky fanajana ny anarany izy. De mba tsy arovan'ny vahoakany fa saro-piaro amin'ny anarany Andriamanitra de nataony ao anatin'ny 10 mihitsy ny anarany. Iray amin'ny 10 de miresaka makasika ny anaran'Andriamanitra. Manoloana izany de tsy nasananonona ny anaran'Andriamanitra ny zanak'Israely na ny Jiosy. Ny olana nefa de zao, rehefa mamatika baiboly ianao ka mamaky baiboly de mahita fa miverina matetika ato amin'ny baiboly io anaran'Andriamanitra io. Fantany zanak'Israely izany, fantany Jiosy izany, dia eo zareo sahirana. Le teny tiana ho ajaina ny anaran'Andriamanitra. Inona ary no atao? Tao anatin'izay no nisy tsirikevitra hoe rehefa tonga amin'ny anaran'Andriamanitra dia atao hoe Adonai no famaky azy. Adonai zay midika hoe tompo, izay zany no vakiana. Ka rehefa mamadika baiboly zany ka mamaky ny tenin'Andriamanitra ka tonga amin'ny anaran'Andriamanitra dia tsy ilay anaran'Andriamanitra no vakiana fa atao hoe Adonai izany. Ny nahafinaritra de zao, Jesosy Kristy, lay modely ho an'ny kristianina, lay modely arahan'ny kristianina rehetra dia nanaraka izay fitsipika nataony zanak'Israely, nataony Jiosy izay. Ka rehefa niona tamin'ny Satana izy tany anefitra, nakafanahy azy ny devoly tao anatin'ny fakapanan'ny Satana, dia namaly any Satana Jesosy ka nampiasa toko sy andininy, nampiasa tenin'Andriamanitra Jesosy tamin'izay fotoana zay. Liko toko faefatra ny andininy 9. Jereo tsara ny valitenin'i Jesosy fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe voasoratra hoe Jehova Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy rery ihany no ho tompoinao. Eto de mitanisany Deuteronomie toko 9:17 sy ny toko 10:20 Jesosy raha namaly any Satana. De hitatsika eto fa eo le anaran'Andriamanitra amin'ny baibolitsika dika teny 15 de le hoe
Jehovah Andriamanitra ao ny ankofanao. Fa raha mijery ny dikateny fototra isika, ny dikateny grika nanoratany lioka an'io tantara io a, de ny mahaliana sy ny mahavariana de zao: tsy lay Jehova no eo, tsy lay anarandriamanitra no eo amin'ny teny grika fa mahavariana, fa tompo no eo. Teny grika hoe kurios, zay midika hoe tompo a no eo. Ka raha ohatra zany a atao arabaky teny izy io, de zao zany a no voalazany Jesosy hoe tompo, ny tompo Andriamanitra ao ny ankofanao, ary izy rery ihany a no tompoinao. De mitovy am'izay koa ny 120. 120. Tanisa toko sy 1 koa eto Jesosy hoe voalaza hoe aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra ao. Avy eo amin'ny testamenta taloha izy io a, Deutéronomie toko 1:120, fa tamin'ny nanoratany lioka azy dia tsy lay anaran'Andriamanitra hoe Jehova no eo, fa mbola ny tompo ihany koa, lay kurios ihany koa no teo. Aza maka fanahy any tompo Andriamanitra ao. Izay ny nampiasain'i Kristy. Ary nahafinaritra aza taoriana kelin'io a, dia tao amin'ny sinagoga Jesosy tao anatin'ny fotoam-pivavahana sabata tamin'izay fotoana izay a, dia namaky ny soratra masina izy, namaky ny Isaia toko 40 izy, ny 1 sy ny 2. De toy izao lay zavatra novakiny tamin'izay fotoana zay. Lioka toko 4, 1:7 sy ny 1:5. Zany hoe teny avy eo amin'ny Isaia toko 40 izy io a, ny 1 sy ny 2. Raha ny voasoratra dia ny hoe ny fanahin'i Jehova no atao amiko. Satria nanosa itory-teny somafaly amin'ny malahelo izy. 1:5, itory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Raha ny marina zany a, de hitantsika dia anaran'Andriamanitra. Saingy zao, raha namaky an'io Jesosy, dia tsy nanonona ny anaran'Andriamanitra izy, fa nosoloany hoe tompo ny famakina ny anaran'Andriamanitra teto. Ary raha ohatra moa ka nahasa Jesosy ka nanonona ny anaran'Andriamanitra, de mazava ho azy fa tsy ho nahafaly an'i Jiosy izany. Nanameliko azy an'i Jiosy ary ho namono azy mihitsy aza, fa matotsy nisy fihetsika avy amin'ny Jiosy tamin'ny fotoana namaky Jesosy n'ilay teny a, dia nanaraka lay fitsipika napetraka Jesosy a, ka rehefa tonga amin'ny anaran'Andriamanitra dia ny tompo a no nampiasainy. Ny fanahin'ny tompo no ato amiko, itory taona ankasitrahan'ny tompo. Dikateny fahenina moa amin'ny baiboly protestanta de nitahiran'le hoe tompo ihany koa araka ny dikateny fototra. Izany ry amo de maneho amintsika fa Jesosy koa nanaja ny anaran'Andriamanitra izy, ary nampianatra atsika izy a mba hanaja izany anarana izany a, ka niantso atsika mba hiantso an'Andriamanitra amin'ny anarana vaovao hoe ray. Ry havana, rehefa mivavaka isika de zay nampianarin'i Kristy hoe rainay zay any an-danitra. Mahaliny zany, ilaiko, ilainao a ny manaraka izany ohatra sy modely a nampianarin'i Kristy izany. Ary izany no anehoantsika ny fitiavantsika n'Andriamanitra. Tia n'Andriamanitra isika. Araka volazan'i Jaona 1:7 hoe ary indre manao ahoana ny fitiavana nasian'ny ray ao atsika, dia niantsona atsika hoe zanak'Andriamanitra isika, sady izany tokoa isika. Andriamanitra tia atsika, miantso atsika hoe zanaka, isika kosa tia azy de miantso azy hoe ray. Ary zay nylesitsika tamin'ny andro fahatelo a, niresaka momba ny fitiavana isika na ny ahava. Antsona isika mba ho tia n'Andriamanitra, ho tia n'Andriamanitra amin'ny fahafenony, ho tia n'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Ka izay nahatonga an'ilay fitiavan'Andriamanitra eto, de voalaza hoe tiava ny tompo Andriamanitra ao. Inona le voalohany? Amin'ny fonao rehetra, amin'ny fonao rehetra. Ditsika tamin'ny andro faefatra ny amin'ny ity fo ity, fa ny fo a le vavo amin'ny teny hebreo dia tsy le fitaova fantatsika ato amin'ny tratratsika ihany, le hoe fo ato ny tiany baiboly aseho, le miresaka ny hoe fo izy a, fa hitatsika tam'izany fa ny fo a dia misy afaka mieritreritra ny fo. Hitatsika tamin'ny baiboly afaka mamantatra, fohy be ny fahalalana ny fo a no miazo ny fahaveloman'ny olona, itoeran'ny fahendrena,
ny fo no anavana ny marina sy ny diso zany ny hitatsika tamin'ny andro faefatra noho izany de le fo no ivony antom-pisiany olombelona amin'ny lafiny ray manontolo dia antsoina zasy ianao mba hitian'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra am'le antom-pisitsika am'le maizy atsika anderea anolotra ny fotsika ho an'Andriamanitra andere sika mba anaiky lay voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 7:15 hoe de ho foran'i Jehova Andriamanitra ao ny fonao ekeo mba foran'Andriamanitra ny fonao aty amin'ny Ezekely moa zany nambarany Ezekely azy hoe omeko fo vaovao ianareo ary esoriko ny amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ekeo Andriamanitra hanala ny fo vato tao anatsika ka metsaka fo nofo mba fahatsika maneo fa ty azy amin'ny lafiny rehetra sika amin'ny vatatsika tena mafisina moa tamin'ny andro fahadimy zay nahitansika ny fitiavana n'Andriamanitra amin'ny fanahy rehetra amin'ny fanahy manontolo sika tamin'izany fa le fanahy eto amin'ny teny Hebreo nefesh dia ny vatatsika ray manontolo mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fanahy rehetra izany amin'ny nefesh rehetra dia fitiavana azy amin'ny alalan'ny vatana ray manontolo ka atolotra n'Andriamanitra ny tena manontolo fa tsy ny ampahana fotsiny ihany araka ny tenin'ny Paoly amin'ny Romana 12:20 hoe manasa atsika Paoly mba hanolotra ny tenatsika ho fanatitra velona ho fanatitra manontolo ho an'Andriamanitra ary vao omaly isika dia nahita le lafiny farany le lafiny farany dia le hoe amin'ny herinao rehetra io hery io le hitatsika fa meod izy io amin'ny teny Hebreo ary tao anatin'izany nahitansika ny tena hevitry ny hoe meod raha ny marina tsy le hery ara-batana le meod eto fa dikany hoe meod de indrindra tatsika tamin'izany Genesis 1 ny 1:30 rehefa ny ten'Andriamanitra hoe indro tsara indrindra izany dia ilay indrindra eto meod amin'ny teny Hebreo diatsika ihany koa fa ny meod dia mpamary toetra zay manome lanja ambony indrindra ambony kokoa ilay teny miaraka aminy ka eto le hoe tsara indrindra ilazana fa tena tsara ilay zavatra diatsika ihany koa fa izy toa ny meod averina indro ny fampiasana azy ohatra amin'izany ny rehefa milaza ny arenan'i Jakoba tantaran'ny Baiboly Genesis 3:17 dia voalaza fa nitombo arena indrindra raha lehilahy i Jakoba io ka eto dia hoe nitombo meod nitombo indrindra raha lehilahy zany hoe tena faratampony ny fitombon'ny fananan'ny Jakoba meod riavana araka izany dia hitatsika fa lay hery zany dia fanamafisana ny teny eo alohany mamaritra ny toetra ny teny eo alohany ka raha nantsona sika mba hitian'Andriamanitra amin'ny fo rehetra amin'le maizy atsika amin'ny fanahy rehetra le tena tsika manontolo dia zao manamafy izany ny meod fa tokony ho faratampony amin'ny momba atsika rehetra mihitsiny no anehotsika ny fitiavana an'Andriamanitra mienory Israely tompo Andriamanitsika dia tompo iray ihany tiavany tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo amin'ny fanahinao manontolo ary ny herinao manontolo antsona ary zasy ianao mba hiaino an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika rehetra hanaja ny anaran'Andriamanitra ihany koa ho tian'Andriamanitra tanteraka ho tian'Andriamanitra amin'ny fo rehetra amin'ny fo manontolo ho tian'Andriamanitra amin'ny fanahy manontolo ihany koa ka ny meod lay farany dia manamafy izany fa ho fitiavantsika azy dia ho faratampony indrindra hitahinao anely araitsika ny an-danitra ao anaty zany fanandramana vaovao zay ho ataonao izany eo amin'ny fiainanao hivavaka isika reny tsaro misaotra noho ny amin'ny teninao hitany mpiainony ianao ary tsy amela ny teninao andalo fotsiny raha tsy efa nahavita ny asany amin'izy ireo ka ny fitahinao dia ho aminy hatramin'izao ka ho mandrakizay ianaran'i Jesosy
amen.